Manakaripahasoavana ny kristianina katolika malagasy eto Paris sy ny manodidina satria isan-taona dia afaka manatrika sy mandray anjara amin'ny matso-panahy fanomanana ny Noely. Fa maninona moa izy ireo no matimaty amin'ny famonjena izany matso-panahy izany? Ny fahasoavana azo izany dia ny fampizarana amin'ny samy kristianina aloha izany voalohany indrindra eto amin'ny fiangonana FKMP Paris. Za aloha dia faly isaky mamonjy matso-panahy dia mizatra azoko zaraina foana amin'ny toe-piainako rehetra, ao anatin'ny fianakaviako, ao anatin'ny mpiara-miasa rehetra, na ireo marary miaraka amiko ary dia afaka zarazaraiko amin'izany zany. Dia matso-panahy aloha tena hitako hoe mampihetsim-po tena tiako. Izay kristiana tonga nanatrika teto androany dia tena afaka milaza mihitsy ny hoe mahalala tsara mihitsy amin'izao fotoana izao hoe manana ny tsara toerana lehibe ary manana didy lehibe ny laika ao anatin'ny fiangonana satria ny fiangonana dia vatana iray ny Kristy ka ratsambatana io izy ary hita taty koa zany tamin'ity koa zany ny hoe ahoana marina ny tena fiaraha-miasa amin'ny mpirehetra. Matso-panahy ahafahana mandalina ny finoana. Matso-panahy ahafahana mifampizara fahasoavana. Matso-panahy fampizarana mpianakavy ny manta sy ny masaka. Matso-panahy fotoana hivavahana sy hiberana ny tompo. Efa misokatra ary ny fisoratana anarana amin'ity matso-panahy fanomanana ny Noely ity ka zavarina aza vela handalo ny fahasoavana mitosaka aminao.